anao mitady an'Andriamanitra dia izay tombonandro zay avy amin'Andriamanitra. Amen. Avao tananao dia sokafo ny tompo hatrano ny fonao dia manaova vavaka fisaorana, manaova vavaka fankasitrahana, manaova vavaka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eo amin'io fiainanao androany io isaory azy ny fiainanao ny asanao ny fidiram-bola ny zavatra rehetra aza misaotra fotsiny zay tianao fa isaory hatrany amin'izay tsy tianao nefa Andriamanitra ny mamely izany mitrangy eo amin'ny fiainanao satria misy programa pahatsaranao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mankasitraka sy misaotra anao miaraka amin'reto zanakao reto androany maraina tonga soa eto amin'ny sekoly zay tonga miaraka amin'ny etaeta hifankahita amin'ny fanatrehanao isaoranay ianao tompo ireo sekoly rehetra zay amanginao anay eto amin'ity toerana ity misaotra ny amin'ny teny manangana manintsy mandrantsana manongotra mamboly manova aviany anaty any mba ho tonga fahamarinana sy fiainana zay ambaranao aminay misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy zay tonga manatrika eto misaotra ny amin'ny tananao miasa ny vavaka valinao ny fahasoavanao matoy izao anay ny tombonandro mbola ahafahanay tonga eto tary amin'ny fanahinao mankasitraka sy misaotranao zay raha eo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary dia avy hatrany dia hanomboka isika. Anio manokana dia mbola hitoytsika anatin'ny fianarana ny momba n'Andriamanitra izay manomana zavatra sarobidy ho atsika ary omentsika lohateny zany androany hoe izaho misitraka ao amin'i Kristy. Averentsika miaraka izay izaho misitraka ao amin'i Kristy. Sokafantsika ny Kolosiana toko voalohany atombokontsika amin'ny andininy 7:20 dia hatrany amin'ny 9:20 aminaran'i Jesosy izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareniny voninahitra ty zava-miafiny ty any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra izy notorinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'i Kristy izy rehetra ary ny atateraka izany no ikelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Amen. Masina ny tenin'ny Tompo ary afaka ho tonga fiainana koa zany rehefa sokafantsika ny fotsika dia vonintsika ny ampiatra. Tena akaikinao ampiaro ny teny zay voarainao hoe Kristy ao anatsika dia voalaza ny Paoly eto fa areniny voninahitra ny zava-miafiny arena ny fisian'i Kristy ao anatin'ny kristianina. Averiko arena ny fisian'i Kristy ao anatin'ny zanak'Andriamanitra zafady satria ny kristianina dia mpanaradian'i Kristy fa ny zanak'Andriamanitra dia zay nandray an'i Jesosy. Zany hoe misy kristianina zany tsy zanak'Andriamanitra satria manaraka an'i Kristy sa mbola tsy manana an'i Kristy zay arena be ny fisian'i Jesosy Kristy ao anatsika ary omentsika ny etaetatsika mba hahalala bebe koa hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika satria Kristy atao anatsika inona ny zavatra napetraka Andriamanitra ao amin'i Kristy ilainao isanandro. Eto dia manambara ny 9:20 hoe izy nitorianay ozy izy Kristy ozy izy nitorianay. Ny solution ho atsika eo amin'io manjo ara-piainana matetika moa ny resahana eto amin'ny sekoly fitahiana sekoly fanambinana eto dia ny hoe ahoana ny atonga ny fiainanao andavanandro iova. Voalaza ny Paoly eto fa ny solution ny fiovana ny fiainanao dia Kristy. Tsy principe de Dieu fa principe avec Dieu. Tsy hoe hianatra fotsiny tsika hoe zao ny didy sy lesina napetraky ny Tompo fa ny fiombonantsika amin'ny Tompo mihitsy no hitondra fiainana eo amin'ny andavanandro mpiainantsika. Amen.
ary mba samy atolotra ho tanteraka amin'i Kristy izy rehetra ozy izy. Zany hoe misy fahatanterahana tokony irosotsika mba hahafahantsika misitraka ny arena amin'ny maha Kristy ao anatintsika sy izay napetraka Andriamanitra ao amin'ny Kristy ao anatintsika. Saorana ny tompo fa misy zavatra tsy afaka verina fa any amin'ny rediffusion ianao miainao le izy tsara. Zao zany le izy vao mandray an' Jesosy ianao dia ao aminao Kristy. Ngeza be zay fa raha tsy mahafantatra ny lesona momba an'izay dia ohatrany tsisy dikan'izay fa ny antenain'ny olona dia izay hitany masony izay mahakasika amin'ny fahatsapany ohatra hoe tsy anasa izy dia te hanana asa tsy mikarama te hikarama mikarama te hikarama mihoatra etsetreetsetra lasa eo fotsiny. Nefa ny zavatra nomen'Andriamanitra mihoatra no zay, mihoatra no le eo hiazakazahany'izao tontolo izao no napetraka Andriamanitra vonina ao amin'ny Kristy. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampirisika anao sady hiditra ao amin'ny Kristy, no hitoetra ao amin'ny Kristy, no manao zay hatamananao ao amin'ny Kristy sy hatamanan'i Kristy ao anatinao. Raha misy toerana anankiray mahatamananao, terena ve ianao hijanonao? Tsy terena ianao hijanonao. Maninona zany misy olona tsy tafatoetra ao amin'ny Kristy? Satria misy tsirony tsy mbola hita ny mahatonga azy tafatoetra sy tamana ao amin'le toerana vaovao tian'Andriamanitra hisy antsika tsirairay avy dia ao amin'ny Kristy. Zavatra voalaza moa dia zao izy ao amin'ny Kristy dia olo vaovao. Ny olona tia vao zany tokony ho tia mitoetra ao amin'ny Kristy. Amen. Mba ho tanteraka izy zany hoe misy zavatra ao amin'ny Kristy fa ny fahafahanao misitraka an'le zavatra be dia be ao amin'ny Kristy fa tsy ao aminao dia ianao mila miroso amin'ny fahatanterahana. Ary isaorana an' Jesosy fa tsy napetraka ao aminao le izy satria mahavery ny olona ny mety ametrahana le izy ao aminy atonga azy hieritreritra ny ho tafavoaka tsy misy Kristy satria efa nomena azy mivantana le izy. Dia zay mahatonga an'Andriamanitra nanomana hatrany amin'ny Adama ka hatreo amin'ny Kristy mba ho ampitoerina ao amin'ny Kristy izay rehetra naorina, natao, ny fironina, nangonina, nomanina hatramin'ireo génération rehetra ireo napetraka ao amin'ny Kristy. Atsika io zany resako zany ve? Averiko. Nanomboka teo amin'ny Adama dia nisy zavatra be dia be nomanin'Andriamanitra. Dia napetrana tanatina olona le izy. Tao amin'ny Abrahama ohatra. Dia avy eo tao amin'ny Isaka. Dia nisesy ireo karazana génération. Fa ny tena programan'Andriamanitra tsy hijanona ao amin'ny Abrahama le izy. Fa rehefa ho avy ny fotoana ka ho tonga olombelona Jesosy, atateraka ny plano-pamonjena dia ho récupéren Jesosy daholo le zavatra rehetra napetraka Andriamanitra tao amin'ireo olona ny fanesy ireo mba ho disponible ho an'ny génération rehetra le zavatra nomen'Andriamanitra olona anankiray na mety ho fokom-pirenena anankiray atao hoe Israel. Atsangano ny tanan'izay manaraka tsara hatreto aloha. Amen. Misaotra ny manangan-tanana sy miatokatoka ary manangan-tanana ao anatin'ny fo. Amen. Eto kosa ny tsy fanerena kosa ny misy zavatra ao amin'ny Kristy, misy zava-panahy ao amin'ny Kristy, misy zavatra sarobidy be ao amin'ny Kristy. Amen. Misy beuraka ao amin'ny Kristy. Inona le beuraka? Ny beuraka dia bénédiction, fitahiana, tsodrano. Raha miteny zany ianao hoe voata nahazo fiara, fitahiana be le fiara, dia zao fantaro fa ny atao hoe fitahiana dia tsodrano. Dikan'izay le fiara tsy tsodrano fa matériel. Ny fahatongavan'le fiara kosa nefa mety ho vokatry le tsodrano fa tsy tsodrano le fiara. Raha ny tokony ho izy zany ho an'izay iroso amin'ny tokantrano hoe tsodrano ny sitrakay dia tsy tokony ho valopy satria ny tsodrano teny. Tokony hitsotra zany hoe sady asio tsodrano no asio vola. Tsotra na tsy voatery ho vola koa
fa mety ho cadeau. Ny problème ny cadeau fotsiny a lasa collecteur de montre ianao. Efa tratran'izany efa nahita olona ohatrany manome daholo ny fianakaviana dia montre karazany samy hafa be dehibe no men'le olona na meugray samy hafa be dehibe tsy mba hoe meugro koa satria mpivady zany a satria izay ny cadeau bo anatin'ny fon'le olona dia zay mahatonga le aleo atao vola nomena an'le mpivady vao amin'izay izy no misafidy zay hovidiany fa iny vola iny zany raha ny tena marina tsy tsodrano iny satria nitsodrano a parole. Zay no mahatonga antsika zany zao rehefa hoe ohatra hoe rehefa voalohany taona dia mankany amin'ny ray aman-dreny dia mangataka tsodrano dia tsy hoe mangataka vola fa mangataka parole. Vita amin'ny parole mangataka vola tsika avy eo tsy maninona ray aman-dreninao ioko sady mameko ianao zany izy zany tsy hoe nomena teo ihany no averina fa ny fanomezanao fanajanao azy ny fangatahanao amindray a fifandraisanao am-po aminy fotsiny ao a avereny hoe tsodrano le izy hoe io tsodrano io a dia ara-panahy mitondra fahabetsahana. Tsy fahabetsahana le izy a fa tsodrano mitondra fahabetsahana. Le tsodrano mihitsy no beuraka naverin'Andriamanitra teto ambony tany a ary niefara tao amin'ny Kristy. Ao a ozy izy ny Genesis 7:7-20 minaran'i Jesosy ary hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany vary sy ranom-boaloboka betsaka. Rehefa mahino an'io fahamarino itsika dia voasarika ny masontsika sy ny sofintsika hifantoka any amin'ilay vary sy ranom-boaloboka fa ny tena tian'Andriamanitra tenenina dia ao amin'ilay betsaka. Zany hoe le tsodrano avy amin'Andriamanitra dia miantoka fahabetsahana eo amin'ny fiainan'ny olona zay mahafantatra ny fisian'le fitahiana beuraka sy misitraka ary manome an'le toe-panahy. Ny mahasamihafa ny beuraka sy ny benedictose samy fitahiana fa ny anankiray fitahiana ho an'ny daolobe ampinoana fa le beuraka fitahiana manokana ho an'olona manokana tsy mivaly a tsy mandeha ao anatina hoe manao zavatra fa mihetsika Andriamanitra manamarina ny tsodrano ho amin'ny fiainanao rehefa mety ny toe-panahinao zay le beuraka zay. Atsika ve hatreto ilaitsika nefa io. Amen. Matoy io ny tsenain'i Kristy ho ao aminy dia fantara aloha fa ny zavatra rehetra nalain'i Jesosy dia tsy ho anazy fa ho amin'ny fiangonana. Ao a matoy zany io beuraka io ny tsenain'i Jesosy avy any amin'ny Abrahama nipita teo amin'ny Isaka nipita tao amin'ny Jakoba nipita tao amin'ny Josefa nipita tamin'ireo zanak'Andriamanitra zanak'Israely azafady ireo taranaka be dehibe mifanesy dia zay no mahatonga an'i Jesosy a nipotra avy amin'ny taranak'i Davida izay zanak'i Abrahama nanomboka teo amin'ny Jesosy a dia Jesosy rery ny zanak'i Abrahama fantatr'Andriamanitra. Rektifientsika kely zany le fampahirezana tamin'ny faran'izay nizaraiko teto. Ny jiosy dia zanak'i Abrahama fa tsy fantatr'Andriamanitra. Nasondray lohary. Dia inona moa ny dikany rehefa tsy fantatr'Andriamanitra? Tsy misy dikany rehefa tsy fantatr'Andriamanitra. Kristy rery ny taranak'i Abrahama fantatr'Andriamanitra. Dikan'izay ianao zany tsy fantatr'Andriamanitra raha tsy ao amin'ny Kristy. Ohatrany hoe miteny Andriamanitra hoe eto amin'ity toeram-pivoriana ity ihany no fantatro. Zay zany Kristy. Raha ato ianao dia fantany. Raha tsy ato ianao dia tsy fantany. Fanoaran'izay fa tsy hoe hitaritsika izay hoe ato indray hoe atsika rery no izy tsy zay a. Tsy zay fa mba hampazava an'le fanazavana le izy. Io tsodran'Andriamanitra mitondra fahabetsahana miantoka fahabetsahana io dia mamaly ny olona araka ny toe-panahiny. Zany hoe misy toe-panahy mety amin'Andriamanitra ao vao mihetsika sy miasa ilay fitahiana beuraka miantoka fahabetsahana ny resantsika teo. Ao amin'ny Galatiana 4:7-15 hatramin'ny 9 mamela fa averina ilay izy mba hazava tsara satria misy zavatra hidirantsika rehefa avy eo anampy be dehibe antsika anatin'ny fiarahantsika amin'ny Kristy. Ny fiarahana amin'ny Kristy mantsy a sy ny fananana ny Kristy dia miantoka amin'ny fahafantaranao hoe
izy Kristy sy inona ny misy eo amin'ny Kristy azonao isitrana satria matoa natao amin'ny Kristy ilay izy dia tsy ho an'ny Kristy ilay izy fa ho anao. Ao Jesosy tsy mila nibeuraka intsony satria izy efa nian-danitra eo kavanany ray sy ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahana fa ianao no mila an'io androany maraina. Ary inoko fa le problème eritreretina ohatry misavovona, ohatry ny ngeza be, ohatry ny manaloka be io ny solution an'io Jesosy. Ary ao amin'ny Jesosy misy élément anankiray atao hoe beuraka, fa mbola misy élément anankiray ho zaraiko aminao rehefa avy eo. Ilainao miaraka amin'io beuraka io. Ary raha hainao no mikombine an'ireo afinaritra be ny fiarahantsika amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Jesosy ny tena fiainana. Galatiana 3:13-16 aminaran'i Jesosy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna. Ok? Inona nanavotany Kristy antsika ony tamin'ny ozony. Inona ny contraire ny ozony? Fitahiana. Ao zany taizy io fotoana io satria tonga voaozona monjy anay izy fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Oviana ny miantona tamin'ny hazo Kristy? Teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny Golgota. Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahianan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Eto dia me mazava hoe ny fitahianan'i Abrahama satria Abrahama nametrahan'Andriamanitra an'ilay beuraka tamin'izany dia niefara taiza ao amin'ny Kristy. Tsy olona ntsony amin'izany le resantsika eto tsy any amina olona intsony zany le beuraka fa ao amin'ny Kristy. Androany zany tsy hoe ao aminao le beuraka fa ao aminao Kristy. Fa ao amin'ny Kristy kosa misy beuraka ilainao. Dia misy zavatra afaka ohatran'izay. Beuraka afaka atao hoe beurre dia rehefa le meko reveo confiture dia ho azonao afaka ampiarahana reo. Mazava misy zavatra mamy be zay afaka ampiarahana ary tokony ampiarahana miaraka amin'le beuraka. Fa le beuraka aloha no alaliantsika vetivety aingana be tsika manao an'izay. Amen. Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahianan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena akaikinao aiza le fitahiana hoe? Antanilo izy aiza le fitahiana hoe? Dia valio izy ao amin'ny Kristy hoe. Mazava be aiza le fitahiana mamaly amin'izay ianao sisa? Zany hoe tsy any amina toerana le izy, tsy any amin'ny fiangonana ohatr' izao any ny fitahiana. Tsy fiangonana le izy fa ao amin'ny Kristy. Tsy olona le izy, tsy firenena. Tsofina rano izay te handeha any ampitan-dranomasina fa tsy firenena nefa le izy, ary tsofina rano koa izay any ampitan-dranomasina fa tsy firenena le izy. Fa ao amin'ny Kristy. Tandremo zany ny motivation mangataka hoe eto ambavaka pastera mba azo visa zay fa ho any ampitan-dranomasina tena any tena tsy any le izy fa ao amin'ny Kristy. Satria ny karoty rehefa mahazo visa ka miala etsy vato makany amina firenena fa rehefa tongany izy karoty any izy tongany. Tsy manova le toerana fa Kristy ny manova olona. Rehefa tratra ny brisement ianao dia lasa lasary karoty. Moratelina. Tsy andalina be an'izay tsika eto fa toiziko. Ry rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany azy rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoaka sy manampy azy. Zany hoe rehefa ao amin'ny Kristy io beuraka io tsy misy afaka manala an'io niza. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ho an'ny taranaka toy ny milaza maro. Eto amin'izay mazava be le izy tsy olona be dia be le izy fa toy ny milaza ny anankiray ary ho an'ny taranaka ao izy dia Kristy izany. Ny taranak'i Abrahama fantatr'Andriamanitra zany dia tsy olona be dia be fa olona anankiray atao hoe Kristy. Zay mahatonga ny Kristy mitondra beuraka ho an'ny fiangonana. Problème fiangonana manana ny Kristy tsy tonga saina fa Kristy manana beuraka ho an'ny fiangonana. Allô? Averiko. Ny problème fiangonana manana ny Kristy mitondra beuraka ho an'ny fiangonana fa ny fiangonana tsy tonga saina hoe Kristy ao anatiny io manan-javatra ho anazy. Tena akaikinao manan-javatra ho anao Kristy hoe. Dia raha vao tsy tonga saina ianao hoe dia ohatrany tsy manana indray ianao hoe. Ary io fananany Kristy ao anaty ho anao io ao amin'ny Kristy sy ny mampahazo aina ny Kristy no mivoaka io. Zay mahatonga izy mifamatotra amin'ny toe-panahy. Misy fiovana aloha aseho anao, ianao no maneho an'ilay fiovana. Zay mahatonga ny bokin'ny Apokalipsy le miteny hoe zay maharesy mizavatra resena. Resenao le fahazaran-dratsy.
satria Jesosy efa nandresy ny fahafatesana ho anao sy teo amin'ny toeranao, dia mila mahatsiaro ianao ny vitan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy tamin'ny fitsanganany mba tonga anao ampaherin'ny tenanao, fa misy fandresena ho anatinao aseho anao eo amin'io fahazaran-dratsy androany io. Mandrese. Amen. Ka lesy pasitera ohatra miverimberina foana ne averimberena foana le fandresena zany. Io mihitsy le izy io. Io mihitsy ny mila miseho ny etaetanao iombona amin'Andriamanitra. Amen. Tsy resaka tsony hoe very tamin'ny Adama fa mazava zany zay efa amin'ny Kristy le izy zao. Zao no tenenin'le bokyny Genesis resantsika teo hoe vary sy ramboloboka betsaka. Tsodranom-pahabetsahana na ianko hoe tsodranom-pahafenona avy ao amin'ny Kristy, mamaly ny olona manana ny Kristy rehefa mety amin'ny Kristy ny toe-panahy olona. Fatatsika fa nitondra révélation Jesosy amin'ny Jona 4:4. Zao no teneniny Andriamanitra dia fanahy. Zay tenenin'Andriamanitra dia maninona? Ara-panahy. Vary sy ranom-boaloboka betsaka. Vary sy ranom-boaloboka tsy ara-panahy, fa le betsaka afaka atao ara-panahy. Dia azavaiko, inona zany ny fiantraikan'le beuraka ao amin'ny Kristy? Raha tamin'izany izy vary sy ranom-boaloboka betsaka, androany Andriamanitra betsaka. Hitanareo amin'izay ve le hoe fa maninona le izy ny récupéren'i Jesosy dia inona ny impactn'le izy eo amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao? Tsofin'Andriamanitra rano ianao hiaina fahabetsahana ohatrin'ireo olona teo aloha, fa indrindra rehefa tonga Jesosy dia hiaina fahabetsahana ianao, tsy amin'ilay fahabetsahana ara-nofo eritreretin'ny olona, fa amin'ilay fahabetsahana ara-panahy betsaka Andriamanitra, na ihany koa hoe feno Andriamanitra. Atsangano ny tana izay maheno tsara hoe ny tsodranom-pitahiam-pahabetsahana beuraka ao amin'ny Kristy zany dia Andriamanitra mitsodrano anao ho feno. Eto mazava be amin'izay le zavatra tenenin' Jesosy hoe ho feno inona zany ianao ny tena programan'Andriamanitra, dia tsy hoe ho feno inona fa ho feno iza, dia mivaliny ho feno azy. Sarotra be zany, fa tsy sarotra zany anaran'i Jesosy. Ny programan'Andriamanitra zany anaraka anao le tsodrano hoe feno betsaka. Koa satria Jesosy tsy mbola tonga dia mbola tsy maintsy naseho aloha hoe volamena betsaka, vary betsaka, divay betsaka, any zany naseho le izy. Fa rehefa tonga Jesosy teo ny tena nazava hoe ny tena tao am-pon'Andriamanitra le tsy hoe vary betsaka e, fa ny toetra ny betsaka ao anatinao. Zany hoe maneho toetra aloha ianao, toetra tsara, toe-panaraka an'Andriamanitra, toetra an'Andriamanitra aloha avoakanao, dia mahazo ainy Kristy, dia avoakan Kristy amin'izay le tsodranom-pahafenoana sy tsodranom-pahabetsahana mba hatonga anao ho feno Andriamanitra. Rehefa feno Andriamanitra ny olona anankiray dia azo antoka ny mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra tsy ny adanantsika eto ambony tany fa izay fotsiny, satria ty tany ity dia tranainy sopotehana, ary ny fiantsoana ty tany ity dia tany taloha, fa misy tany vaovao. Zay no mahatonga antsika tefen'Andriamanitra tsy fikitra amin'ity tany ity, satria izay fikirinao amin'ity tany ity dia amikitra anao eto amin'ity tany ity nefa tsy eto ny efaranao. Tena kekinao ny fiefaratsika hoe tsy eto tany, fa mbola eto tany aloha tsika. Ao zay mahatonga boky ny Exodosy le milaza hoe manompo an'i Jehovahandriamanitra ao dia maninona ozy izy? Ho tahina ny haninao, ny mofonao sy ny ranonao, ary hoesorina aminao ny aretina. Ho tahina le mofo, zany hoe tsy le mofo zany le fitahiana, fa le tsodrano mahatonga le mofo tsy hitondra aretina ho anao. Zany hoe le tsodranom-pahabetsahana dia ny ahatonga anao hiaina sy sitraka fahabetsahana ary tsy hitondra aretina ho anao le fahabetsahana. Azosika rehefa hiainantsika le hoe feno Andriamanitra.
za ve zany tian'Andriamanitra iaina hoe feno zavatra ilaika eto ambony tany. Ie, satria zanany ianao iriny zany fa tsy prioritaire aminy zany. Ny prioritaire amin'Andriamanitra zao dia ianao aloha feno azy aloha, feno Andriamanitra ianao, feno toetra an'Andriamanitra ianao, feno famindram-po, feno fahatsara-panahy, feno fahatsara-toetra, feno fahatsara-tsaina, feno fandeferana, feno fahalemem-panahy, feno fahatahorana an'Andriamanitra. Aizy ireo no aseho rehefa enao rery miatrika vakam-panahy dia vitanao ny mamolaka ny safidinao anome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'iny mihitsy ny tenenina akaikinao. Iny mihitsy anie ilay atrehana hoe traindray lasa mivadika ny vavaka ataontsika fa inona ary tia nefa iny mihitsy ilay izy. Mahereza anao dia courage dia reseo io. Ny noreseny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny tsanganany tamaty dia fahafatesana. Ny mila resenao isan'andro dia enao. Ny tena marina zany tsy miady amin'ny ota ianao satria ny ota efa resy fa ianao miady aminao. Enao no tokony divanao. Satria mila divanao enao mbola voasariky ny ota anao ny sitrapony nofo. Eo ilay mila fahatongavan-tsaina sy fifoazanao anaty hoe za tsy anota. Satria an Jesosy ary anome voninahitra an Jesosy eto amin'ity zavatra anankiray ity sy amin'ny fiainako ray manontolo. Amen. Misy karazany roa le beuraka dia hiditra amin'ilay anankiray tsika raha mbola misy fotoana. Vakitsika ny eo amin'ny Isaia 51 ny 9:7 aminaran Jesosy. Eny tsarovy Abrahama rainareo Sara izay niteraka anareo fa fony mbola tokana izy dia nantsoko sy nitahiko ary no amaroiko fa Jehovah mampionona ny ziono, eny mampionona izay rava rehetra eo izy. Eto amin'izay le misy karazany roa ny fiasan'le tsodrano pahabetsahana sy tsodrano pahafenono. Tena akaikinao misy karazany roa le izy eto hoe samy ilainao reo hoe samy avy amin'Andriamanitra reo hoe raisy izay anjara tianao anatin'ireo hoe afaka alainao koa izy roa hoe amen. Vakiko le izy manao ny hevitra ao ho tahaka ny Edena ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan'i Jehovah. Afaliana sy aravona no hita eo mba amin'ny fisaona sy ny fifiderana. Amen. Tamin'ny tapabolantsika nianatra hoe fa maninona moa i Abrahama no nivangin'Andriamanitra tamin'ilay beuraka pahabetsahana satria fony tokana izy. Misy karazany roa nazavako an'io tokana io vetivety miaraka fanambinana masina. Fony tokana izy mbola tsy nahazo valombavaka dia fa nisaotra, dia fa nifaly, dia fa nidera, dia fa niravo. Le mitokana fanondroa indray na izy rery ary dia fa nisaotra dia tsy miandry olona be dia be. Misy fotoantsika mieritreritra rehefa zoma hariva enganyemba izy fisaorana lavalava tika tsy misy. Azankinina amin'ny programa mpisaorana iombonana, ny programa mpisaorana manokana tokony ho efainao sy tokony ho ataonao. Fa ny zavatra andrasana Andriamanitra afaka anamarina le tsodrano fahabetsahana eo amin'ny fiainanao dia fisaorana fony mbola tsy eo le fahabetsahana satria efa hitanao melosady le Andriamanitra ny fahabetsahana. Ny focusinao ny fifantohanao mihitsy ny efa any amin'ilay Andriamanitra ny fahabetsahana. Jereo ny Baiboly ray manontolo fa Andriamanitra ny fahabetsahana izy. Vao miteny fotsiny izy hoe misy biby any anaty ala. Vakio tsara ny Baiboly tsy hoe sanglier ray mba niazakazaka eraky anankiray kely iny mba iny vokatry Jehovah. Ozy ny Baiboly tonga dia karazana biby vaventy anala biby dia amina angezany sy amina karazany maro loko. Ao ny lavatenda atao hoe girafa, ao ny ngezangeza atao hoe hippopotamusy, ao ny tonga dia volona be tonga dia manjaka atao hoe liona, ao ny tonga dia aingam-pandeha atao hoe gepara. Tonga dia karazany be dia be ao anatina tena anankiray fotsiny tonga dia be dia be. Tena akaikinao zany ny Andriamanitra ao rehefa adino zany dia lasa latsaka ao anaty fahakiviantsika miantso fanahiana mahita an'Andriamanitra ohatrany tsy afaka anao ninninina nefa Andriamanitra rery ny afaka anao ny rehetra eo amin'ny fiainanao. Aza faritana hoe inona ny trangatreto hoe za tsy mino an'izany fa mbola tsy hitako fa nga Andriamanitra oferatsika amin'ny finoantsika. Izy ane rehefa mety ny toetra antsika dia afaka manao surprise mihoatra no zay inoantsika sy iritsika. Zay ny fanotronana. Anankiroa ny voalazany bokin'i Isaia eto.
mamadika efitra ho tonga edena, mamadika ny tany foana ho tonga sahany Jehova. Amin'ny dika teny fototra no angalantsika lesona. Le voalohany dia hoe avy amin'ny tany potika ho tonga edena. Dia le faharoa avy amin'ny tany efitra désert ho tonga sahany Jehova. Le voalohany efa nisy zavatra teo, potika, rava. Iny le resantsika tamin'ny tapabolona hoe abandonné. Fa maninona io toerana io no lasa abandonné? Satria le ponina teo talona ninona ny abandonné an'le izy. Dia vitantsika anatin'izay zany fa ny toe-panahy tian'Andriamanitra ho hita ao anatin'ny zanany mba ahafahan'ny olona misitraka an'le hvkl-mission ao amin'ny Kristy dia ny ahatonga anao tsy ho karazan'olona mi-abandonné. Ao io zavatra mitranga ohatrany tsy mety vita io aza mi-abandonné zany. Tsangana vao maraina indray dia to dia tsofo-rano vita io androany. Tsy mampaniny hitsodrano an'io ianao mandritry ny 3 taona fa tsofo-rano dia aza hovaina ny zavatra teneninao, aza karazan'olona ianao mora mi-abandonné zany. Amen. Fa maninona ianao no tsy mora mi-abandonné satria mahita an'Andriamanitra sy ny fahamarinany teniny ianao araka ny fampanantenany hoe ny omeganao io efa teneniko. Manambara amin'ny farany hatramin'ny voalohany Andriamanitra, izay mahatonga an'Andriamanitra tsy mamelanao ho kivy ao anaty lalana iverina fa sarotra, fa mampahery anao, mampahitanao ny fiafarahan'ny fiainanao izay tsara indrindra mihoatra noho izay mety ho kajinao sy planinao mety ho tsara nataonao mandraka androany. Nisy nanapotika zany io toerana io, efa nisy fanorenana, nisy nandrava. Ny fanohana raisitsika vetivety dia ny hoe Genesis 26:18 naran'i Jesosy, dia niloharany Isaka indray ny lavaka fatsakana izay voady fony fahavelon'ny Abrahama rainy. Izay efa nivonoan'ny Filistina, vao maty Abrahama, dia nasiany anarany ireny araka ny anarana izay efa nanaovany rainy azy ihany. Inona le tantara eto? Inona le ahoana nisehoan'le hvkl-mission manova toerana nisy potika ho lasa edena. Manaraka tsara tsika tao amin'ny Isaka io dia taiza ny ainan'ny Isaka io. Ozy izy hoe niverenan'ny Isaka ny lavaka fatsakana izay nataon'ny dadany. Efa nisy le lavaka fa nitotofan'ny Filistina, niverenan'ny Isaka miaraka amin'ny hvkl dia nilavana fanondroandray dia nisy rano. Fa maninona ke ny Filistina nanototra? Vao maty Abrahama dia nalain'ny Filistina ny lavaka fatsakana, vao Filistina ny mijoro eo to dia ritra ny rano. Dia rehefa tsy hita izay naovana azy, toe-tsain'ny Filistina rehefa tsy mahazo dia aleo tsisy mahazo. Mino fa tsisy Filistina manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Asitsika ve zany? Inona le toe-tsaina hoe rehefa tsy azoko dia maninona? Aleo tsisy mahazo. Tsy tokony ho zay ka. Rehefa tsy azonao io mety misy olona afaka mahazo an'io fa aza sarotona le izy fa misy olona afaka hisitraka any ambadika any. Dia vao tonga Isaka dia maninona? Eto mitateraka le hoe manao ny tany potika ho tahaka ny edena, zany hoe lavaka fatsakana efa nisy fa potika dia maninona? Lavahany indray dia lasa edena. Zavatra efa misy fa averina na orina indray. Toy isika eo amin'ny Amosa 7:20 amin'anaran'i Jesosy. Amin'izany androany dia atsangako indray ny tranobongin'i Davida izay efa ninjery. Tapenako ny efa banga ao amboako izay efa rava aminy nataoko tahaka ny taloha izy. hvkl-mission manova tany potika ho lasa edena. Isaia 61:4 koa atsangana ny efa ravatry ny fony fahagolo, amboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, ho avozony indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Anisan'ny zavatra napetraka Andriamanitra ao amin'ny Kristy, vita n'Andriamanitra satria efa napetrany ao anatinao ninona rava sy potika hatramin'izay azo atsangana andray zany rehefa mifantoka amin'ny Kristy ianao. Le tehaka tena ataovy mifanandrify amin'izany fahaiza manao n'Andriamanitra zany. Misy zavatra tany amin'ny passé ianao zany potika rava, tsy hitana tsony izay anaovana azy. Andriamanitra miteny mifantohy tsara fotsiny amin'ny Jesosy, fa ao amin'ny Jesosy misy an'le tsodranom-pahabetsahana manova ny reny zavatra rava be dia be reny ho lasa edena vaovao indray. Teto zany ny proof fa edena efa nisy zay vao nampidinina teto ambony tany naverina. Zay mahatonga le hoe tany foana tsisy endrika, fa minona tsisy endrika? Nisy endrika fa nisy fampotehana. Satria rehefa nazera teto ambony tany le anjely ratsy nivadika atao hoe ralosy, izay lasa nivadika rasata, dia nipotehany le tany.
tanaty zay fampitehan-tany zay nanavao Andriamanitra nandefa mifanahy indray azanao am'zay izy zany hoe zavatra efa nisy teo indray naninona natsangan'Andriamanitra. Jaona 2:20 ho Jesosy raha vao ty tempolo ty ary amin'ny atelona satria atao amiko mibeuraka ho atsagako indray izy. Mahita fa izy fananganana to ato eo amin'io fahalavonao io anangana anao Andriamanitra satria metsapanao am'izay hoe ny mampety anao tsy mora lavo zay ke le fahatsaparatian'Andriamanitra tonga anatinao hoe le anao resy lahatra mihitsy tsy tiako tsony ty lavo matetika ty aiza ve voalavo omaly a de mifona andray manenao meme nga misy jeu de mots nga zany mazava ve ataovy sarobidy aminao ny fijoroanao fa rehefa mijoro ianao de mietsika le beuraka ao am Kristy fa tsy ao aminao mba tsy ampizesitanao hoe manana tsy manana zany ianao kristianina anananao so fa ao am Kristy izy mba hafahana miankadre ny fanetretenanao atrany zany efa nykalkulen'Andriamanitra daholo hoe raha io ny tonga de omena cheval tapaky fe nandikan'izany voafehan'ny tady fona de voafototra indray mandeha to de mikipilipiliraky ny tanàna manimba zavatra fona toko fa tsy hoe manao fanoarananao toy ny soavaly zany fa le fiainana le sako fa tsy ohatran'ny soavaly ianao ohatran'Andriamanitra ianao amen mizatra mijerijery anay mantsiny hoe ty tavaky ty mihitsy tsy niteny an'izay aka inona le anankiray désert toerana tsisy nininona lasa sahany Jehova inona dikan'izay zava baovao ny beuraka-pahabetsahana sy ny beuraka-pahafenona ao amin'ny Kristy zany de napetrak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ho amin'ny fiangonana raha misy ny rava atsangany indray raha misy ny fafoanana asiana zava-baovao ary zay ny tranga toato eo amin'ny fiainan'izay mifantoka amin'ny Kristy ho an'izay mifantoka amin'ny Kristy ho an'izay mifantoka amin'ny Kristy le izy zany tsy any amin'le hoe tiako zany fa any amin'le décision-nao mihitsy hoe anao zay tsy ampalahelo amin'ny Kristy satria ao aminy ka misy zavatra be deaibe nomanina ho anahy mampety ahy misy zavatra ravany hoe mila atsangana any eo fiainanao ary misy zava-baovao mbola tsy hitanao mila orina zany ny programa miandrentsika eo am-piandrasana amin'ny fiavian'i Kristy tanareo am'izay ve mandra-piandry an'i Kristy zany de misitraka amin'ny beuraka ao aminy aloha ianao ohatrany hoe amin'ny salle d'attente mialohan'ny hidiranao amin'le toeram-pivoriana de misy latabatra mivelatra misy cocktail kely be deaibe mivelatra de mahazo maka an'izay tianao ianao misy petit four misy anina misy mahazo maka ohatr'izay le beuraka pahabetsahana sy fafio zany hoe ambara-piverenan'i Jesosy azo averina zay rava ary azo aorina zay vaovao tokony atao amin'ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy routine zany ny fiainanao fa ianao tsy mifantoka amin'ny Kristy fotsiny zany zay tiako tenenina ary zay tian'Andriamanitra tenenina inoko satria misy sahany Jehova be deaibe tokony hatsangana avy amin'le désert misy androany eo amin'ny fiainanao amen le voalohany zany miregle ny passé le faharoa miarrange ny futur le regle ny passé tany sao daholo am'izay taiza ianao lavo échec fanenjehana fampitehana tsy rariny ataon'ny olona ozy Andriamanitra hoe mifantoha tsara fotsiny azo récupérer reny rehefa potika Jerosalema afaka ampiasan'ny Néhémia Andriamanitra anangany indray ny mandany Jerosalema afaka ampiasan'ny Ezra Andriamanitra anangany indray ny tempolin'ny Jerosalema azontsika ve zavatra tsy misy voatsangany indray Genesis 26:19 inona le nitranga teo amin'ny fiainan'i Isaka naran'i Jesosy niady teo amin'ny loha samy mpanompon'i Isaka de nahita loha rano velona le teo lavaka fatsakana efa nisy fapotika natsangany indray ty manaraka ty indray lavaka fatsakana vaovao nahitana loha rano amen raha ao amin'ny fahateram-baovao am'izay rany ao amin'ny fahateram-baovao de mietsika ny beuraka ao amin'ny Kristy manova ny fanahinao ho lasa fanahy vaovao mbola tsy nisy mihitsy tao anatinao io fanahy vaovao io de nomanin'Andriamanitra azaka amin'ny fanatrehany afaka hiara-monina amin'ny fanahiny ao anatinao noho ny amin'ny fahotana de mifanahany Adama sy ny taranany de tsy mahazaka mifanatrika intsony amin'ny fanahin'Andriamanitra zay mahatonga an'Andriamanitra lasa strict be hoe zay nameko alalana ihany no mahazo manatrika fa manjary matimaty fahatany nareo
azonareo ve zany fa rehefa tonga Jesosy tritra avy any ambony lamba ny rehetra afaka miditra ao amin'ny Kristy satria rehefa mandray an' Jesosy ianao dia omena fanahy vaovao ianao ho solo ny fanahinao taloha zay kategoria vaovao ohatrany hoe amin'ny prise ny ordinateur tsy misy le USB 1 USB 2 USB 3 dia ohatr'izay koa ny amin'ny fanahy 1 sy fanahy 2 dia aza tavilany amin'le fanahy 1 le fanahy 1 tranainy be misy zavatra be dia be tsy vita amin'iny fa amin'le fanahy 2 amin'le mandray an' Jesosy zany exemple nomeko a rehefa mandray an' Jesosy ianao dia hovain'Andriamanitra ny fanahinao lasa fanahy mahazaka amin'ny fanatrehana zay no mahatonga anao afaka hitoerany fanahin'Andriamanitra dia tsy maty fa maika velona amen na iny a le beuraka ny teneniko hoe miainga eo amin'ny tsy misy lasa sahan'i Jehova fa ny ainao ny âme zany hoe sentiment émotion pensée intelligence décision renydrehetrareny ao amin'ny aina iny a le beuraka voalohany teneniko hoe tsy maintsy miainga avy amin'ny fahampitena vao manangana vaovao satria le aina teo ihany ny tsy maintsy ravana le fisainana tranainy dia atsangana le fisainana vaovao tena kaikinao raha miova saina hoe a dia misy saina taloha vela zany hoe dia misy saina vaovao alaina hoe maheno tsara tsika zany hoe le saina taloha misaina ny tany le saina vaovao misaina ny lanitra le saina taloha misaina ny rehefa avy eo fa ny saina vaovao misaina ny mandrakizay ny saina taloha misaina ny zavatra Andriamanitra fa ny saina vaovao misaina an'Andriamanitra dia tsy maintsy miala ianao any amin'le taloha rava aloha iny dia miasa le beuraka manova le avy ao anaty a ho tonga edena ny ainao amen inona dolo ary ndikan'izany alefa sy ny pratika ary pratika manantena eo amin'ny fiainanao manantena eo amin'ny fiainanao fa zay rava sy potika azo atsangana zay mbola tsy hitanao azo atao tonga zava-baovao eo amin'ny fiainanao teneno akaikinao manantena ho anao hoe asutehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra faharoa manantena eo amin'ny fiainan'ny hafa zay tianao ho avy amin'le fahatelo indray tsika mba azoko verika sady indray ny tenen'ny pastera eo manantena an'izany eo amin'ny fiainan'ny ratsy fanahy kratsinako zay mihitsy le sekoly izakeny mba hanantena zavatra tsara ho an'ny ratsy fanahy dia mivaly tentsika drika ale samy manantena ny azy any izy rehefa ratsy fanahy tsy manana za fanantenana tsara zany kefa hoe ratsy fanahy tsy afaka anantena zavatra tsara ianao no antenain'Andriamanitra anantena zavatra tsara ho an'ireny ratsy fanahy reny satria ianao zany tsy klasen'Andriamanitra ho ratsy fanahy tsony a ry zanak'Andriamanitra tonga eto andro maraina tsara fanahy tena kaikinao tsara fanahy moa ianao misy misalasala mamaly zay vala zay tsara fanahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta afaka manantena avy anaova ny zavatra potika sy ravana teo fiainan'ny olona ratsy fanahy iny mety zay tonga anazy lasa ratsy fanahy ohatran'iny mbola maika me ratsy fanahy no iny afaka ise positionné avy anao karazan'olona ohatran'i Jesosy afaka micomprendre ny olona rehetra hoe mahatonga azy masika be ohatran'iny ane ty zavatra ty rava teo amin'ny fiainany dia tsy hainto miatrika an'le izy dia lasa mikizidina isan'andro izy misenerve izy tratrany complet mampalahelo izy zany zao a mety be amin'ity beuraka ao amin'ny Kristy ity ianao malahelo ny olona rehetra afaka honena ny olona rehetra fe ianao nisy taony Nebokadnezara amin'ny Daniela toko faefatra efa nampitandremin'Andriamanitra tandremo mireharehibe loatra fa zany nanome anao ny hery fahefana tsy ianao miady fa zany nanolotra ny Jerosalema Nebokadnezara moa tsy ny saina hoe ny Andriamanitra mihitsy mafy be dia natolotra ny Andriamanitra eo an-tananay ny tanana anareo toy izy Andriamanitra hoe avy areny hoe tsoy manao an'izao le anina anao hoy izy Andriamanitra ka tsy noho ianao ry Nebokadnezara nanolorako ny Jerosalema
fa noho Zedekia mpanjaka niodina tamiko no anaovako fananarana mba hatonga andreo babo ary nyprograma na de alefa babo any Babilôna reo efa manomana Daniela, Sadraka, Mesaka aby efa misy planina sy programa fa tsy noho ianao de efa nampitandriny Daniela ary efa nanome lesona Andriamanitra anaty nofy alevo ary fa tsy nanaiky anarana Nebokadnezara zany hoe ny olona tsy manaiky anarana zany ohatry ny Nebokadnezara fa tsy eto le zay olona zay izy pastera fa teneniny eto fotsiny zay fanoarana zay dino natao Nebokadnezara endreny alehibe mifanjakako sy ny tena tonga de nidehaka sy ny rehare teo ny eo to de mivadika biby tonga de lava obe tsy problema ny alava nioanao fa Nebokadnezara lava obe ony izy lasa ohatry ny aigla nioany tsy vita manicure zany fa lava be tsisy nanapaka ny volony koa naniry ohatry ny lasa vorona de lasa nandady tena hoe zay manandra tena maninona marina fanteny Nebokadnezara hoe niverina ny saiko de miverina tamiko ny fahalebiazako sy ny voninahitro fa nisy Daniela tsara fanahy tao inona le fahatsara-panahy Daniela nalahelo ny faharavan'ny fiainan'ny Nebokadnezara mpanjaka ratsy fanahy de nivavaka satria ny mpivavaka mantsy mivavaka foana tsy mahita taoko ohatry mivavaka de nangataka izy ivoaka le beuraka mamadika zavatra potika ho atsangana indray le fahatongavan-tsaina Nebokadnezara zany tsy hoe tonga ary rehefa nandinika teo andavarangana Nebokadnezara de ohatry tonga saina rery tampoka teo izy misy olona tsara fanao azo ny fanitronan'Andriamanitra iaingana sy esana amadiana n'le faharavana ho tonga fananganana indray rehefa mamango ny fon'le olona Andriamanitra satria misy olona tsara fanahy miaraka amin'Andriamanitra tenena kekinao ianao zay olona tsara fanahy zay hoe ok arane de ahoana pastera zany Russie sy Ukraine ianao ve malahelo any Russie ianao ve malahelo any Russie inona ndraraiko an'izay Russie zany tsy ao zany aloha ianao ray point voalohany zany aloha tsy ao zany ianao vao tsy malahelo any Russie aloha sady mila malahelo any Russie ianao mila malahelo any Ukraine tsy haiko hoe azotsika ve ny amoran'ity maha-kristianiny ity ary ny loza amin'le izy de samy mandainga Nebo sy Kadnezara aloha taon'izay fa sao de misy miaino ity samy mandainga de ianao zany mihinana ny laingan'izy raha zao ianao mihinana ny fahamarinan'i Jesosy misy raison matoy mitrango io zavatra io zay raison zay alaina de afa-dio vavaka aza miady ho an'ny ray am'ireo fa medi mba hifanena amin'i Jesosy izy roa asika ve zany ianao zany afaka mijoro sady malahelo ny andaniny ny malahelo ny akilany ary zay mitsy voaresana tana tômôbila teo hoe be de be amin'ny vavaka ny vesara nalahelo de satria mavesatra de tsy miakatra zay aloha ny Russie sy Ukraine fa ianao koa mila mivavaka ao a Madagasikara hiditra pratika ataovy akaikikaiky ny coton sy ny alcool hiditra piqûre vetivetsika fa tsy marary be lisa to de mahasalama efa mivavaka ve ianao ho an'le ministra nesorina ary efa mivavaka ve ianao ho an'le ministra nitazoma inandraraiko nga tsy tahita Madagasikara tafavoaka nga efa zinga le naratsika eto raha tsy hivavaka izy ary nivavaka ho an'ireo oloreo izy ary etsika tsy miresaka hoe ina ny ataony tsy any amin'le ataony fa ny amin'le alaherinao any amin'le fony Jesosy mihitsy ny amin'le pratika afaka piaritsika ve ny fahafantarantsika hoe Andriamanitra mavita manangana zavatra potika olona zavatra vaovao ao zao misy olona homme d'état sy femme d'état maratra be izy misy zavatra nitranga teo amin'ny passé amin'ny fiainany misy zanak'Andriamanitra ve andro marina afaka alahelo an'izay olona zay fa io olona io tsisy tia azy tsony hatrany amin'ny Facebook ka tsisy tia azy ianao reo zao nandrasan'Andriamanitra mba ho tia azy mba fan'Andriamanitra miasa manetsika le beuraka manova ao amin'ny Kristy ao anatinao anova zavatra eto amin'ny firenena ary tsy zavatra novainy voalohany fa olona
miady ho an'ny olona tsika fa miady amin'ny tena mba hanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra dia hoe manajà ny mpitondra. Mbola voaja amin'ny fiangonana ve ny fanajana mpitondra? Tsy maintsy ahitsy zany. Satria sitrapon'Andriamanitra no tadiavintsika sy katsahantsika. Ary Andriamanitra tsy hamaly vavaka misy fankahalana zany. Jereo anie raha vao mavesatra amin'ny fotsika dia tsy mahita an'Andriamanitra tsika. Ary hozy Jesosy sambatra madio am-po. Zany hoe le vavaka vontona alahelo sy fatafitohinana zany tsy miainga. Tenenina akaikinao matoky vavaka Cornélie tafakatra hoe tenenao zay izy. Misy vavaka tsy tafakatra zany hoe vavaka misy vesatra hoe tafitohana alahelo fankahalana faratsitsaina tsy mahita zavatra negatif. Jereo tsara amin'ny masony reny rehetra reny hoe taim-bavaka hoe ina zany le anarantsika eto ahenan'ny taim-bavaka satria lany fotoana ianao nefa tsy mandeha amin'izay loany le izy. Adiny 5 vavaka mihitsy mba tena irefitra ny tselatra. Irefitra maninona ny tselatra? Eo tampindohan'le manao ny tsirariny. Tselatra ve ny iriany Jesosy eo tampindohan'le manao ny tsirariny? Sura ve anao fa zay ve ny tenenin'ny Baiboly? Vita ny adiny 5 fa tsisy ininona mitrango eo satria tsy fo tsara le izy. Tokony honeny ianao fa manezina nanao ny tsirariny. Fa inona mitranga ao anatin'ny fony mahatonga azy tratran'ny confusion tsy mety maharesy ny fakapanahy ny corruption. Dia mivavaka tompo mamondrafo aminy. Mety mitondra vesatra izy zao, mety mitondra lahelo. Ianao zao mety mitsiritra be mifiny raha zany oatra azy tonga dia 4 dia vola be any amin'ny banky dia apiko dia tsy mahita toro mihitsy sady tsisy fiadanana ary tsy mahazo tomana tsy te herika chocolat. Tsy zakako zay farany zay. Aleo be fiadanana manana Kristy ary afaka mihinana ny zavatra rehetra. Hitanareo amin'izay azafatra pitsara mandrefitra mandrefy amin'ny aty ivelany. Ianao ohatra manome fotoanao tompiasa maraina io miadana ne ianao io fa draindray tsy tsapanao intsony zany. Dia ao anatin'izay fiadanana izay afaka tonga fantsontsika tsiraray avy. Za ianao mianatra micomprendre olona satria mahafantatra an'Andriamanitra nametraka berakahana fahabetsahana ao amin'ny Kristy zay ao anatinao afaka manangana zavatra rava ho tonga edena sy afaka manomboka manao zava-baovao eo amin'ny toerana tsy misy ninninina. Exercice-na finoana vetivety amarana antsika azy anty cours andro amaraina ity. Afaka iova ve Madagasikara? Efa deuxième question ke zay. Première question, afaka iova ve ianao? Afaka iova ve ny hafa? Sarotra ho antsika ny ino fiovan'ny hafa raha tsy isika aloha no miova. Ny fiovantsika zany lasa force ao anaty vavaka hoe tompo tahaka ny nanovanao ovao monsieur le ministre. Tsy ovao hoe soloy zay mihitsy le hianatra empathie vetivety ina ny antao hoe empathie fahaizanao mahatsapa ny zavatra iainan'ny hafa. Dia tsika eritreritra hoe manao erreur dia misy mivavaka mba ho esorina ianao. Faly ve ianao? Ianao zany le ho esorina. Ianao ary ndray mainy loka tsy soloina ianao. Fa le verina metsena dia atrehana saotra ny tompo fa lasa fumé zany loka atsika androany dia atrehana ny fietretana vaovao, fietretana madio, positivena. Zay le tsy ampy mahatonga le zavatra tsy miova. Satria manino misarikitra ao anatina fatafitohinana ny kristianina andrasana hivavaka, vontom-pankahalana tsy afaka isehoan'ny fitiavan'Andriamanitra, le toeran'le olona no angatahana mba hosoloana fa tsy le olona no entina mbavaka mba hifanena amin'i Jesosy. Sanatria tsy manana an' Jesosy le olona, so dia zay ny interprétation, fa le mba hifankahitan'le olona amin'i Jesosy fiainana manome fiadanana. Voatany firenentsika aminaran'i Jesosy. Voatantsika tsiraray avy manatrika eto aminaran'i Jesosy. Tsofintsika rano voatako ny mpitondra.
satria ireo navelan'Andriamanitra hipetraka eo mahaiza miaina ny sitrapon'Andriamanitra aza misaringitra ao anatina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety ny ataony a voninahitra ho an' Jesosy. Raha sendra misy tsy mety a eto ambavaka. Hitanao amin'izay le andraikitra eto ambavaka amina saina tsara. Any ane le izy any amin'le saina tsara mahafantatra hoe napodika aloha azo atsangana rangaha. Possible un changement, afaka miova ny olona. Dia karazan'olona ianao tsy misaringotra mankahala olon-kafa satria miaino sy mihinana sakafo maloto mandoto ny saina. Tandremo ny fonao mihoatra n'izay tokony ho tandremana fa avy ao a ny avian'ny fiainana. Résumeko le izy a ao amin'ny beuraka, ao amin'ny Kristy dia misy karazana fiasany anankiroa. Ny anankiray miainga eo amin'ny zavatra rava dia maninona manangana indray restauration, dia afaka miainga amin'ny zavatra tsy misy ninina mamorona zavatra vaovao. Avy amin'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra nametraka an'izay tao amin'ny Kristy manatentsika eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny manodidina antsika, tiatsika sy tiatsika, ary eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra hatramin'ny fiainan'ny olona ratsy fanahy mba ho fantsona tsara tsika atonga ny Kristy afaka monjy azy. Satria alohan'ny hamonjeny Jesosy an'izao tontolo izao dia tiany aloha izao tontolo izao. Tsy ny pratika an'izao tontolo izao fa le izao tontolo izao anaty fahaverezana mihitsy no anokafan'Andriamanitra fo ao anatinao mba hitisy honena ary ala elo andreny olona reny satria tsy makany amin'ny mandrakizay izy raha vao tsy mihaona amin'i Jesosy. Amen. Tsangana dia anao fisaorantsika. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Novanginao tamin'ny teny izay androany nampaherezinao sy natsanganao hatrany tahaka ny fanaonao entinay tompo ny fiovaniny ao anaty ahafahanay mijoro amin'ny tanjaky ny safidy tsara. Atonga anay anao izay ankasitrahanao Jesosy satria ao aminao misy zavatra voaomana ho anay, misy zavatra tsara miandro fotsiny fijoroanay. Atonga an'ireo zavatra potika sy rava afaka atsangana indray, atonga an'ireo zavatra vaovao mbola tsy nisy afaka no aseho. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto andro maraina ao anatin'izany teny mpanitsiana maro samihafa izany, indrindra ny fanitsiana anatin'ny fonay atonga anay hitondram-bavaka amina fahatsaram-po mba hitanay tompo ny voninahitra ao. Ampianaro hatrany izay tompo tena hiaina ny fitiavanao afaka hity tokoa ny olona rehetra, afaka alahelo tokoa ny olona rehetra, afaka hicomprendre ny olona rehetra, mba ho karazan'olona tahaka ny fijoroanao tsy mitsara, tsy manameloka. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany maraina. Tsaroviny tsiraray avy eo amin'ny fiainany eo amin'ny asany eo amin'ny fiainatokantranony eo amin'ny hoaviny, eo amin'ny programa amin'ny tian'io indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety anao fanatitra mpifaliantsika. Programantsika manaraka zoma zao etsy amin'ny trampokinoana lakely ary noho ny fanambinana dia tsy misy ny sabotsy satria ampiasain'ny tompony toerana ny toerana, fa kosa misy ny direct izay atao amin'ny hvkl-mission events sur Facebook izay anirina sy irariana mba afaka anaraka an'izay tsika menakavy ho voninahitro ny tompo. Ny semaine ambony ihany koa dia latsinainy eto misy sekoly ary noho ny amin'ny fandaminana satria andro tsy fiasana amin'ny 29 mars talata raha sy diso io talata io dia tsy misy sekoly eto ny talata fa larbi misy eto dia laka misy maraina eto misy. Dia mba tsara manamboatra programme tsika ifanaraka amin'izay satria efa ampitaina tahak'izay le izy dia ho tain'Andriamanitra tsika tsiraray avy ao anatin'izay programme izay. Fiadanana aminaran'i Jesosy voaraintsika ve ny zavatra nomeny tompo antsika androany. Misy tsodranom-pahabetsahana ao amin'ny Kristy ho antsika. Io tsodranom-pahabetsahana io afaka anangana izay rava ary afaka anao zava-baovao eo amin'ny tany tsy misy ninninina. Afaka hitranga zany eo amin'ny fiainantsika, afaka hitranga zany eo amin'ny fiainan'ny manodidina antsika, ary afaka hitranga zany eo amin'ny fiainan'ireo olona izay antsika mambavaka mety mbola tsy mandray an'i Jesosy satria ny zavatra antsika mambavaka voalohany zareo tsy le fitsanganan'izay rava fa ny fandraisany an'i Jesosy aloha. Amen. Amen. Tsofina rano tononona fahatanteran'izao teny fahamarina sy teny fiainan'izao antsika tsiraray avy mandehana miainga avoay hatrany ny toetra an'Andriamanitra ao anatinao, mandresea mijoroa fa amaly izay rehetra napetraka Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Kristy satria hitoetra ao amin'ny Kristy
zasy ianao ny anaran' jesosy a amen zareo reo fahasoavana fa fahasoavan'andriamanitra no mato izao a fahasoavan'andriamanitra no mato izao anareo a amen